Fa mbola voatazona eny amin'ny brigade ny polisy misahana ny Elkabevava na ny BC eny Anosy hatramin'ny hariva teo ny chargé de mission teo aloha ny floa teo aloha Andry Rajoelina Soa Limos raha ny vaovao azo avy amin'ny polisy pirenena androany. Mbola misy ny fanadihadiana mbola atao amin'ity mpiara-miasa amin'ny floa teo aloha Andry Rajoelina ity ka antony mbola hitazomana azy ho hiatrany ny polisy pirenena. Ao anatiny mangarahara ihany koa ny fomba fiasa apetraka ao amin'ny polisy pirenena ka rehefa misy ny fivoarany toedrarà dia ho ampahafantarina ny rehetra tahaka ny fampiakaran'olona eny anivo ny fitsarana. 9 andro androany moa izao no nitazomana ny Soa Limos eny amin'ny BC taoriany fisamborana azy teny amin'ny toeram-pisakafoana iray teny amin'ny 17 hektara ny 20 desambra lasa teo. Efa nisy ihany koa ny fisavanana natao tamin'ny trano fonenany taoriany fisamborana azy ny andro ny alahady ihany. Tsy mbola fantatra kosa nefa hatramin'ny androany ny fiampanganana ity chargé de mission any floa teo aloha Andry Rajoelina ity. Farany amin'ny taona 2024 ity fandarana be amiray ihany koa. Vaintsika mbola eto mitafiditra lalindalina ao anatin'le hoe concertation mety votovotoatiny mety fandehan'ny fizotrana zany. Zay zao zao ny ataontsika hoe fandebiasan'ny mpaneho hevitra teo Rabe Landry fa angamba ataontsika hoe ene misy antso vavonina aloha de raitsika izy de recentretsika kely izy ndao ary efa teo vao miverina de zaho manao fanamarina zaho aloha namana vahiny mbola tsy nafantatra mihitsy hoe ity firenena ray tony stabla be ny politika aminazy patitaka ambony ambany ny rafitra politika sy ny fitantanana sy ny fitantanana politika ao aminazy eo nefa marosy be ny toekarenany fa ny fantako rehefa mipatitaka ambony ambany fitantanana politika io anisan'izany Madagasikara vokatry ny rafitra itondran'ny firenena dia mipatitaka ambony ambany ihany koa ny toekarenany. Meko ohatra anankiray ianareo fanalamanga io conseil d'administration manery ny DG fa rehefa mipatikatra ny politika tamin'ny 2009 fa tonga dia andravandranala conseil d'administration dia nitendrena avy any ministère le DG sady lasa DG sady DG no administrateur politika atao le fanalamanga. Niverina stable indray izy nanomboka 2015 angambany rehefa niverina le conseil d'administration dia izy nanendry ny DG fa izao indray mipatitaka ny politika tonga dia nalany maina fotsiny tao indray le DG dia ho tsy fantany indray izy olona napetrapetrany ao indray dia asa indray anahoana indray nefa ran'le société dia politika ngely économie raha vao tsy stable amin'ny politika tompoko izay no fazahoko azy dia ozy ianao ihany teny eto Madagasikara efa manjaky ny parti politique tsy Madagasikara ihany fa ny tany manao état unitaire ary misy régime présidentiel na semi présidentiel no voan'io fa ny tany état fédéral ary mampiasa ny régime pile simple parlementaire raha be indrindra anankitelo. Ny any États-Unis moa fa iny efa nazy manokana mihitsy ny aro fotsiny anazy fa jereo nge ny afrikanina rehetrarehetra voany daholo ka satria miazakazaka samy tety tao dia zao ary le parti politique tsy hitanao raha tsy efa mipatipaka ambony ambany le firenena nakaiza zao zany parti politika manjakiny zany na tsy nitondran'ny Rajoelina teo iny tsy hitanao angezy fa zao amizay mipatitaka le firenena iny daholo izy miazakazaka daholo izy rehetrarehetra dia zao zany eto dia efa manao conseil raha tianareo foanana io parti politique zavotany io nanao état unitaire nareo nanao état fédéral nareo ataovy pure simple parlementaire io fa tsy mety atoko politique moatray anankitelo io nareo satria rehefa tsy manana assemblée tsy manana député anao dia ravany zany ianao ary anisany tsy mampandeha tokoa ny famelana ny indépendant irotsaka any amin'ny sombavam-bahoaka saotra tompoko dia tena misaotra ny le rahalahy teo marina daholo ake ny zavatra voalazanao teo fa izany reto za tsy miteny hoe ataovy état unitaire na ataovy état fédéral fa metraka an'le processus fotsiny metraka an'le zotrako ary tsika eto tsy afaka hiteny hoe ataovy an'izao na ataovy an'izao fa hevitra daholo moa zany zay tsisy maharatsy azy fa ny esprit zany hoe ny fotom-pisainana hitondrana an'le concertation nationale ange hoe zay tapaky ny rehetrarehetra zay tapaky ny be sy maro satria farafahabetsany tokony nisy karazana proposition na constitution roa na telo tsy maninona nge zany dia zay lanin'ny olona eo lany fa ny tiako anamariana kely fotsiny tena marina ihany tokoa zany tsika izao nge anatina ataontsika hoe tena fisavorotana ara-politika novoleny satria ny olana teto dia resaka sosialy ozy asy ekonomika ka mila mitandrina ihany tsika amin'le hoe anongana prime ministre andravany zao ary tsy fotoana koa zao aloha fangalana bahana ara-politika za dia manameloka tanteraka an'izay mihitsy raha misy karazan'olona zany anatina fotoanam-panjakana na anatin'ny na institution zany tady anararaotra an'izany
ataontsika hoe tia moa zany ataontsika hoe fotoana anankiray afahantsika manangana zavatra vaovao ka ampitodika zany any amin'ny tena ny tena tsy mety kose ary tiako tenenina fotsiny ary mariako fa fantatro loatra amin'ny Prime Ministre amin'izao fotoana io dia tsy mamanana izy sady tsy mpanao politika moa tsy manana ambition politique dika zany tsy hitako hoe sao de diso adversaire tsika verina amin'le tenin'ny pasteur Zaka hoe asy vitsika mainty sy vitsika mena ao anaty tavangy anankiray petraka tsara rehefa tsy mihitsy amin'io tavangy io fa rehefa misy olona avy ety evela manotsana an'io fanaiky tso ary famono tandremy fa sao de diso adversaire antso raha mbola misy anjo dia ampiditsika hatrany fa mirosiana ao anatin'le teo anatin'le izy ianao fa nanipika any tary aloha hoe ny anjara toerana sy ny asman ndraikitra hoe miavaka tsara ve zany zao le efa misy antso raisitsika aloha izy ary raisinana aloha miaraba tompoko salama e rabatkelo tombolano ny fatonfatony nataotsika za manokana ny situation misy zany sy mampiray natao efa za tonga de fa état militaire amin'any eto fa décentralisé ny fafapary tilany eto zany fédéralisme L'Andémanka pratika dia ray aza mitady zay mampisaraka fa mbo saraka be zany samihafa mitetsan'ny amsika momba situation misy fa mbola mifampitoraka tsy fa detinesa tonga otorina ongana raha fitsika kifidy zay zay tanao politika ny legaliser azy nefa izy tika rehetrarehetra zany tompona ndraiky karaha vo zay mitondratsika nisy tsy kristianina mihitsy mifampitenena mbotsika tsy nanao any tapaka avy any aminao iny ny azy zany ny heviny hoe tena tsy akanandranandrana afo zany fa aloha le état unitaire décentralisé no mety amintsika izy fa fon'Andriamanitra nosy Madagasikara zao le heviny anankiray mety zany ka mety zany fa araky ny tegniko tao any foto-kevitra ge de zao hoe aleo ny olona aleo ny vahoaka no anapaka fa hevitra daholo nge zany fa rehefa ny anatin'ny concertation nationale any tsika misehatra misy atsika manolotra hoe zao ara ny tombon'ny unitaire zao ny tombon'ny fédéralisme satria za manana ny teniteneniko koa amin'io fa io amiko ny sady miresaka système tsika miresaka olombelona zay foana nge ny zavatra rehetrarehetra na tsara takininna na système rehefa ratsy ny olombelona apetraka amin'ny le toerana tokony ampiodina le système tsy mandeha io na tsara takininna na ny olombelona ka rehefa araky ny tenin'ny Lazare Zafiaso efa rafitra efa maty io tsy mandeha io zany ary ao anankiroa reo zany tsy afaka mandeha rery mihitsy fa tsy maintsy miaraka foana fa tia fanamarinana kely fotsiny ianao ohatra nisy fanontaniana letika le hoe miavaka tsara ve sa mahona le fifamenona ny FFKM sy le ministère d'État ao anatin'ny ty resaka concertation eo mantsy mampirorosaina ny olona koa hoe ahoana tsara ny tena pena appui logistique ihany ataon'ny fanjakana ny FFKM inona tsara nisy fantarina voalohany le mpiantso teo moa zany ao mba hijoritsy anao an'le hoe kabarinana fotsiny FFKM fa mba tena ho afana tena iny tena apetraka tsara mazava ny fitondran-draharaha zany ny tompon-draharaha zany de mifanjakana fa ny antoka kosa ny le arofanina teo dia zay ny anjaran'ny FFKM ary tena mipetraka amin'izay izy amin'ny autorité morale azy fa zao kosa tsy vitan'ireo hoe ny FFKM sy ny fanjakana rery io fa ny FFKM zany miaraka amin'ireo le ataontsika hoe ny ray aman-dreny ara-draza na ny organisation société civile ny syndicat raha ohatra ka zay hipetraka any izy anao an'izay arofaniny zay fa eo kosa aloha de tsy maintsy misafidy ianao hoe na ianao mpandray tsara na ianao mpikarakara na ianao anao arofanina fa sady tsalasa hoe anao arofanina ianao nanao anina ary tiako mariana kely fotsiny zany rassurenany rehetrarehetra de zao hoe iny am'izao mieritreritritsika raha ohatra ka manana an'izay le fahefana manao zay de anao digitalisation ny collecte rehetra zany hoe fanangonana ny zavatra avoakany hoe hatrany fokotany dia ho digitalisé zany tikan'izay hoe ny zavatra rehetrarehetra tapaka any fokotany any amin'ny amanarivony any toka misy fokotany zay voafidy zany fa tokony anaovana an'le fakakevitra de tokony androany mivoaka vanila izy tokony androany any de fa azo le hevitra inona dikan'izay mba tsy ho very le zavatra navoakan'le olona tany zany azo antoka zany fa azony olona consultena amin'ny site web amin'ny plateforme zay atsangan'ny ministère ny d'État zany amin'ny chargé de fondation près de ny république ny information rehetrarehetra ary azony olona consultena ary tsy mbola vitan'izany keo ary fa misy olona ohatra hoe tsy tany amin'le toerana izy ohatra hoe tala amin'ny diaspora afaka mandray anjara mihitsy isaky ny tematika
tafiditra ao anatin'le système zany a de azo angonina daholo ny hevitry ny rehetrarehetra de rehefa aveo iny ny compilena avondrona zany de iny ny angalana n'le hevitra rehetrarehetra hodiniana any amin'ny région hodiniana ty amin'ny lafiny national zany hoe solitena am'izay moa zany mandeha am'ireo fa mba tsy avery satria zay foana mantsy ny olana hoe ny zavatra lalaina tany ambany tany de avery ny any amin'ny commune de ny amin'ny commune vainy any amin'ny district de tsy raha de varany le hevitra olona tany ambany tany tsisy tonga ty ambony fa manjavona de dika zay zany rassurena ny olona tazomina ary everina hoe nanana base de données mazava tsara mihitsy zany reny information avy any ambany reny mbola manana folo minitra tsika arabe Landry amin'ny ankapobeny itsikio zany zao satria efa misy any zany karazana hoe zavatra mandeha ny anivon'ny faritra mikasika an'io le hoe karazana savaranonando inona le atao anatiny satria mety inona le atao zany ao anatin'le hoe karazana ao anatin'ny approche mihitsy le izy ao anatin'le approche mihitsy satria rehefa misy zavatra ataonao any fianaratsozo tsika amin'ny teny zao anomboka fianaratsorery efa misy reny zany ahitanao hoe ny hoe ahoana zany ny zavatra mety ho sakana inona zavatra tokony hovaina raha teny frantsay zany izy hoe manao simulation tena zay mihitsy no izy misy mankimevitra so de efa ive zany tsy tena izy iny fa hitanao hoe fa na izany koa rehefa hitanao sady hoe manahoana zany ny tendance ny hevitry ny olona ny am'ireny zavatra reny atsaranao an'le hoe raha zavatra ohatry zao natao zany mety tena hivoaka ve ny hevitry olona satria misy toerana net tsy m'intéressé azy koa re ohatra Tananarivo zao nge zao bon tena na Tananarivo zany de hoe ahoana zany ny amahana an'ty olana da embouteillage sy ny resaka délestation aty fa raha ny any amin'ny faritra misy ranomasina de ny azo ny jony ny tena mahamay azy sy ny hoe ny ahoana ny itrandrahana ny zavatra ambanin'ny tany eo de fampifezana ohatra zany teneko zao fa tsy zay rery ny zavatra diniana fa be deaibe ny zavatra maro lafy tsy maintsy jerena ny fotony ary zay mahatonga n'izy hoe tsy ataoko tontona ka maimaika satria akinany ny firenena sy no avindreo zanakitsika ireo rapitsy mihitsy angele izy ialana amin'ny zavatra rehetrarehetra kritike tsika isan'andro resaka fanaovana politika gouvernance politique tsika teo inona ny tokony atao samy mpanao politika ao idinika kanefa koa manana neviny ny olona tsotra amin'ny fahitana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara de reny hevitry reny no avondrona de reny no avadika karazana holalana avadika fampifehezana mba tsaratsara koa zany tsakilany koa misy ataontsika karazana mety sectoriel ve ny lazana le satria teo andivo ministère ny artisanat sy ny tourisme zao de fa nanao koa izy nanao tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina ho an'ny lafiny asa tanana natao teretsy-pasan'ny malo tetsy ny amin'ny setry ny fizahantany ahoana indray no andikana an'ireny reny zany zao karazana inona nanao koa zao ohatra ny hoe ny fanabeazana le teria ivato tery nisy any koa ny sehatra hafa fa mba dinidinika ny kristianina moa zany nanao ny azo metika ireny zany zao inona karazana fanomanany reny satria déjà nge hita au niveau n'ireny sectoriel reny hoe manahoana zany le satria raha ny tena tokony misy eny tokony hanao diagnostika tanteraka tokoa zany sectoriellement ny gouvernement rehetrarehetra ny département ministériel le ahitana hoe inona ny zavatra tena tsy mety ato fa rehefa aveo reny ho taratra avary amin'ny avy amin'ny ataontsika hoe ny fanatsikerana ataon'ny olona ry satria tsy maintsy zay foana moa mengy amina tsikera ny zavatra atao de mijery ny vahaolana de mijery hoe inona no atao ary ahoana ny ahafahana mametraka rafitra zany apatsara sy apatonga n'iny ho lasa tena hoe iaina ny eto amin'ny tany sy firenena fa tsy hoe akory alailaina fotsiny le hevitry olona de adalaina le olona de aveo tsy raharaina le izy fa nefa ihany koa nefany tsy maintsy jerena hoe iza ny tena be mpangataka ao anatin'le hevitra fa tsisy hoe tia arina raha olona ray kosa ve nefa misy olona arivo mangataka an'le izy de fa nefa tsy azonao arina le hevitra olona ray fa mety ahoana ara sao de mety manana ny lanjany kokoa le an'le ray noho le arivo zany rehetrarehetra zany de efa zay le manaovana hoe digitalisation hoe ahitana hoe ohatr'zao ny hevitra ny voaka tary ohatr'zao ny olona safidy an'iny ohatr'zao ny olona nitaky an'iny mba ahitanao le tendance zany io zany misy atao le hoe dashboard le tableau de bord zany afahanao mahita amin'ny ankapobeny hoe tamin'ny fokontany ohatr'zao zavatra mitranga de rehefa aveo iny avondrona zany satria lasa amin'ny commune indray iny de ve iny commune indray miakatra any amin'ny district de ny district indray miakatra any amin'ny région fa mediovina zany le izy atsaraina
de rehefa aveo iny any diniana ty amin'ny lafiny nasionaly masaka tsara fa mandray an'le hevitra rehetrarehetra va ny fotony ie de tsy hainoko ilany ko de ny olona zany zao inona moa zany zao ny tena anaovana an'le mahakasika an'izy andray iny satria ny resahan'ny prime ministre tamisy vo teo amin'ny toerana nomboka tamin'ny faharoapolo volana oktobra zany de hoe manolotsika audit mandeha ny IGE ny cour des comptes any rehetrarehetra any anampy amin'inona anampy manao ty antsy ty restika izy aloha ndawary miaraba miaraba toko ndawary miaraba ny vahiny de miaraba nareo amin'ny tompony rehetrarehetra miaraba toko gasy rehetra voalohany kombany aloha de hoe ny fanendrena olona aloha zany ano na tamin'ny fanombohany ny taorinany tolona de tena hoe tokony atao aloha ny fanendrena satria tena ny fanarenana ny firenena mihitsy ny tena hoe amahetreto aloha zany ny tena mainty atao koa moa zany efa vita izy de zao mba hevitra manaraka le hoe sy andava le reo institution reo ihany tokony tonga de tolona aloha le olona ina aloha fa ny ACC tokony ny olony fanapozana zany tokony solo am'ireo ACC reo ohatr'izay koa ny CENI sy lona tanteraka misy fa tsy atao hoe amin'ny olona anankiray tsy notsoloanao satria tena lehibe ny olona vaovao zany mpanavozana no tokony apetaka ny gouvernement moa zany efa reo mo hita fa misy any koa mbola tsy hoe araky ny fitapiana araky ny eritreritry ny hoe mpanavozana fa hoe mbola ao ihany le olona azony fonda teo aloha donc zany da tena izy tony hoe fanao zany da ohatra tsy analany anajana leo hoe fandoana zany tena mahatao zany na de zany any fa hoe fandoana olona any amin'ny sasany hoe famesinandreo olona tsy naloam-bahoaka zay ny tsy mety fa hoe tena reo le olom-palavozana manarak'izay ndray a nisaka le jirama zany mbola fianina ihany iny mbola manahirana ary tokony ho atao izy mbola hoe maika zany hoe tena le jirama io zany mba jerena aloha mifandana mpahafaitana le vahoaka mihitsy maro mbola ao anaty fakapahan-jiry sy ny rehetra zany ohatrohatr'izay zao maro mbola mitraka ny fanapahana ka mba tia napetaka zany de hoe rehefa fanambarana sy fanavozana natao de tena avozy tanteraka rehefa tena mba lololona ihany zay zany mba ampitonan'ireo zany raha mbola reo olona teo zany mbola ao tanana maromaro any amin'ny ministère any satria mbola mandinga le fanavozana zay de miraha soa tokoa de hotratan'ny tombo avao raha ohatra zavavenana miasa amin'ny apitso ndray soa tokoa